araka ny arovolaitsika zao mampafantatsika makasika mierisetra mekabe inona no mety hoe efa atao tanora ary indrindra hitondra ny foantsika rehetra tanora koa ao anatin'izay ajerantsika rehetra manatanteraka izay. Marina natao hoe herisetra zao ataosika manafitoina le olo dia efa herisetra sahady izay. Ny herisetra dia ireo karazana fiketsika fiteny izay iniana natao miteraka fahavozan-dalan-tsaina ara-batana na ara-piarina amin'ny alalan'ny fampiasana fahefana na fampiasan-kely na fandehan-tsaina. Ino aby ary ny karazana herisetra mety hanjary amintsika na mety hitasika eny amin'ny fiarahamonina misy antsika eny. Misy efatra ny herisetra, misy ny ara-batana, misy ny herisetra ara-mofa, ny herisetra ara-tsaina na ara-moraly dia farany ny herisetra ara-ekônomika. Dia hitasika amin'ny herisetra ara-batanao miresaky fikasihan-tanana amin'ny ankapobeny toy hoe volo zay ny kaboky, ny toraky, ny takaboky, ny fakanan-keliny na fitazomanan-keliny dia ny fampiasana zazazy tao. Dia hitasika anatin'ny herisetra ara-mofa ao ny resaky fiketsika mamafady na ny lamba fisikinantsika nampela avao zay ka manao fitoeky masosasany dia efa herisetra zay. Ny firaisana ara-mofa-keliny, ny resaky famolana, ny fampirisiana fivarotantena na naneky le zaza fa tsy apitao zay na nefa eky nareo mihiaraky dia efa herisetra zay. Ny herisetra ara-tsaina na ara-moraly tafiditra anatiny ny resaky fandramona, ny resaky hoe asian-tambiny avao ny raha hoe raha sy manamatianao dia sy mahazo an'izao. Surtout isika ray aman-dreny any anatin'ny tokantrano any ny ozo dia ao koa ny resaky fitsangatsangana, io le resaky fampirafesana, ny fisoratam-panambadiana amin'ny lokondreo samihafa, fitanana ny vadiny ankeliny ka mampikazy ao an-trano. Finiavana sy ny hanao adida amin'ny famelomana sy famelana ny zaza ny refereny an-dalambe indrindra amin'ny lehilahy mpandrosotra diny tena voakasiky io hoe rehefa bevoka ny apela dia nirana eo dia sy mahavelona amin'izay nefa le reny dia lasa manao 4 000 le zaza manodadina an-dalana eny. Herisetra ekônomika tsy fanomezana vola hikarakarana tokantrano, ny sy fanomezana sakafon-jaza, ny sy fandraikasana ny zaza nianatra tafiditra anaty herisetra ekônomika zay satria dia zony zaza nianatra. Sy famelana ny vehivavy hiasa na tsy fanomezana ny vehivavy hiasa, ny sy fanaovatrosa dia ny resaky fisolokiana. Izaby aka olo mety hiharana herisetra, mety hiharana herisetra avokoa ny olona rehetra indrindra fa ny vehivavy sy ny ankizy na mahantra na manakary